mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray toka eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity ho an'ny ity. Mirary ny soa indrindra ho anao Manjakariva ary ny rariana dia mba hitondra voka-tsoa amin'ny fiainantsika fianaran'ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny hidirantsika amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Ianay tsara ny Isan-Danitra atolotraianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra satria mendrika an'izany tokoa ianao misaotra anao izahay satria voky sy ampiky ny fahasoavanao Manjakariva. Ankehitriny dia tianay raha mbola volanay hatrany ianao ary koa mpianatra anay tsara indrindra avy aminao. Meteza iray eo iteny manoloana anay aminaran'i Jesosy. Amen. Teny lesonantsika androany dia manao hoe fiadanany zaza maoty ao amin'ny reniny. Ny Salamo 130 no hodinitsika anio izay milaza momba ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Miaina eto amin'ny tontolo mampahory ny olona mahatoky ny vahoakan'Andriamanitra. Tontolo izay feno fakapanahy, tontolo izay feno fitsapahana ho an'ny ankamaroan'ny olona. Ny faharesen-dahatra izay no avaozina ny amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy, ny fanakianana, ny fiainany eo amin'Andriamanitra izany nefa dia mampionona ny mpanao salamo ary koa mandrisika anazy hiaiko fa tsinotsinona ny firehariany. Fitaka ny firehariana satria mahatonga ny mpireharea tsy fantoka afa-tsy amin'ny tenany izany ka tsy mahita ankoatran'izay izy. Manjary jamby izy ka tsy mahita ihany koa ny fambonian'Andriamanitra. Fa nohatra amin'izany manandratra ny masony amin'Andriamanitra amin'ny marina. Mahatonga azy ireo netsitena ny fiaiken'ny fahalehibiazan'Andriamanitra ary koa manafaka azy amin'ny fitadiavana ny tombotsoany sy ny faniriany izay tsy misy heviny. Miaiky ny mpanao salamo fa tsy mitady izay zavatra ambony loatra sy izay sarim-pitarana izy. Aseho an'ireo fomba fiteny izay ampiasain'ireo fa tsy takatry ny fisainan'ny olombelona ny asan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Ny siansa moderna dia maneho amintsika fa na dia ny zavatra tsotra indrindra aza dia tena sarotakarina tokoa ary tsy mety ho takatry ny fisainantsika. Farafahakeliny amin'izao aloha. Izao no mahatsikaiky amin'izany arakaraky ny andiniantsika momba an'izao tontolo izao no mahazava miafina kokoa an'izany eo anoloantsika. Etsy andanin'izany ny sary anohatra ao amin'io salamo io, ilay manao hoe tahaka ny zaza efa maoty amin-dreniny ozy izy dia sary manan-danja maneho olona anankiray izay mahita fiadanana azy itony eo anatrehan'Andriamanitra. Manondro ny fifandraisam-pitiavana misy eo amin'ny zaza sy ny reniny eo amin'ny dingana samihafa ny fiainan'ny zaza izany. Isoron'Andriamanitra amintsika ny faniriana sy ny avonavina tsy misy heviny ary omeny antsika ny vetikanina. Dia ny manao ny sitrapon'izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Ny fitokiana tahaka an'izay ananan'ny zaza izay resahana amin'ny salamo io dia ny finoana matotra voazahatoetra tamin'ny alalan'ireo fitsapana maro teo amin'ny finoana ary nahitana fa mahatoky sy marina amin'ny teniny tokoa Andriamanitra. Ny fiadanan'ny vahoakan'Andriamanitra no ifatohan'ny mpanao salamo amin'ny farany
antsoina isika mba hampiasa ny fanandramantsika niaraka tamin'Andriamanitra ho fanatanjahana ny fiangonany. Izany hoe avy amin'izay ny anarantsika manokana mikasika ny fahatokinan'Andriamanitra sy ny fahatsarany no izarantsika amin'ny hafa izay mbola mitolona mafy amin'ny finoana no ny antony samihafa. Mety eo anivon'ny fiangonana koa aza ny fijoroantsika vavolombelon'i Kristy ary maro mantsy no mila mahalala azy ao amin'ny fiangonana. Dia izany tokoa no tokony hisintomantsika lesona ary anarantsika mandrakariva ny ananantsika fanetretena. Tsy havonavonantsika fa ho mpanaratian'i Kristy amin'ny fahatokiana ihany koa isika. Ka manoloana n'ireo fitsapana maro amin'ny finoana izay nanantsika dia ametraka ny mombantsika rehetra eo am-pelatanan'Andriamanitra isika. Amen. Rirana tsara ny ezan-danitra mbola misaotra anao izahay eny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ny Tompo mampianatra anay ny tokony hitokianay anao amin'ny fahafenoany. Angataka ny fanahinao masina izahay mba hampianatra anay fanetretena izay feno avy aminao ary koa hamboly fitiavana ka izay tsy ary avy izao dia tsy atahotra ny izaran'ny fahasoavanao amin'ny hafa hijoro vavolombelonao ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.